mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Ampifaliana levana no erabanantsika tratrety sabotsy fahasivy amin'ny roapolo ny volana martsa ity. Ny mofinaina voalahatra ao antsika dia ny bokin'ny apokalipsy. Apokalipsy toko fahatelo, apokalipsy toko fahatelo, andininy efatra ambin'ny folo ka hatramin'ny faharoa amby roapolo. Apokalipsy toko fahatelo, andininy efatra ambin'ny folo ka hatramin'ny faharoa amby roapolo, amin'ny anaran'i Jesosy. Ary soaty ho amin'ny anjelin'ny fiangonana ny Laodikia. Izao no lazain'ny amenina dia ilay vavolombelona mahatoky sy marina izay niandohany zao zavatra noharian'Andriamanitra izao. Fantatro ny asanao fa tsy mangatsiaka na mafana ianao. Aleo mangatsiaka na ho mafana ianao. Fa satria matimaty ianao ka tsy mafana na mangatsiaka dia efa alohan'ny vavaka ianao. Fa hoy ianao, manan-karena sy efa niary fanana be aho ka tsy manan-java mahory kanjo tsy fantatrao fa ianao n'ilay ory sy mahantra sy malahelo sy jambary mitanjaka. Dia manoro hevitra anao aho, hividy amiko volamena voadio amin'ny afo. Mba hanan-karena ianao ary fitafiana fotsy ho tafianao mba tsisy hono ny henatrao noho ny fitanjahana. Ary ody maso aho hosotro ny masonao mba hahiratanao. Izay rehetra tiako no anariko sy fahaizako. Koa dia masotoa ianao ka mibepa. Indro efa mitsangana eo am-baravarana aho ka mandondona. Raha misy mihaino feoko ka mamono varavarana dia hiditra ao aminy aho ka hiara-misakafo aminy ary izy amiko. Izay marisy dia avelako hiara-mipetraka amiko eo amin'ny seza fiandrianako. Dia tahaka nandrenesako kosa ny arahako, tahaka ny nandresiko kosa sy ny arahako nipetraka amin'ny raiko eo ambonin'ny seza fiandrianana. Izay manatsofina aoka izy iaino izay lazain'ny fanahy amin'ny fiangonana. Ray masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana ny tena fahamarinana. Amen. Ny mpampianatra na ataontsika marimarina koa ireo mpandinika ny tantaran'ny fiangonana, ireo mpamakafaka ny tantaran'ny fiangonana dia mitsinjara ny vanim-potoana ny ainan'ny fiangonana nanomboka tamin'ny orenany mandraka ankehitriny amin'ny alalan'ny tantarana reto fiangonana fito voalaza ao amin'ny bokin'ny apokalipsy reto. Fantatsika fa misy fiangonana fito nanorata ny tompo zany. Ireo fiangonana fito nanorata ny tompo dia ny fiangonana tany Efesosy, tany Smirna, Pergamosy, Tiatira, Sardisy, Filadelfia ary Laodikia. Dia rehefa jerena zany ny tantaran'ny fiangonana nanomboka tamin'ny orenany mandraka ankehitriny dia efa niainana, natapitra niainana ireo niainana daholo ireo miainga amin'ny tantarana ireo fiangonana ireo. Ohatra hoe manomboka amin'ny taona alohan'ny taona fahazato zany izay hoe zany vanim-potoana apostolika. Hoe vanim-potoana apostolika dia ilay vanim-potoana izay mbola teo daholo ny apôstôly. Ka talohan'ny taona fahazato, talohan'ny fifakanan'ny taonjato voalohany zany dia vanim-potoana apostolika ka manomboka eo amin'io zany dia tsy inona akory fa tantaran'ny fiangonana tany Efesosy. Zany hoe ny tantaran'ny fiangonana tany Efesosy izay hitantsika amin'ny toko voalohany, toko faharoa manomboka amin'ilay andininy voalohany dia tsy afa-tsy akory io vanim-potoana io fa ny vanim-potoanan'ny apostolika zany dia mitarafana ny tantaran'ilay fiangonana tany Efesosy. Lay afara ny tompo hoe miverena amin'ny fitiavana voalohany ao. Ilay fiangonana voalohany io. Fa manomboka amin'ny taona fahazato kosa mandrapa tonga amin'ny andininy fahatelo amby ambin'ny folo sy telonjato dia tondroiny ny mpandinika ny tantaram-piangonana hoe io dia ilay vanim-potoana ny fiangonana tany Smirna. Zany hoe anelanelan'ny taona fahazato ka hatramin'ny telo ambin'ny folo sy telonjato, io dia vanim-potoana ny fiangonana tany Smirna. Io ilay vanim-potoana ny fanenjehana.
ny vaivay ny fanenjehana nanomboka ny taona 100 eny talokeliny zany moa fa hatramin'ny taona 370 de ny tantaran'ny fiangonana tany Smirna, ny fiainan'ny fiangonana tany Smirna ny marimarina kokoa no ny ainan'ny fiangonana hatramin'ny 370. Fiangonana voaenjika araka ny teniny ao amin'ny apokalipsy manao hoe fantatry ny fahorianao sy ny fantranao. Fa aza matahotra fa misay aretanao fa misy nyzay ny devoly zay efanao ny sasany aminareo ao an-tranomaizina mba ho voaza-toetra ianareo ary anam-pahoriana afoloana hatramin'ny 370 io le fiangonana tany Smirna zay voaenjika. Fa manomboka kosa eo amin'ny 370 ka hatramin'ny 7telopolo ny 370 any dia io lay ataontsika hoe édit de Milan, zany hoe io dia lay vanim-potoana namirapiratany fiangonana indray. Io le vanim-potoana zay namirapiratany fiangonana satria tonga fivavaham-panjakana, tonga fivavahan'ny amperora nanomboka tamin'ny 370 teo nahaterahan'ny concile de Trente, ny concile Nicée, Constantinople, Chalcédoine, Éphèse sy ny sisa rehetra nanomboka tamin'ny 370 tonga fivavahan'ny mpanjaka, tonga fivavahan'ny olona ambony ny fivavahana kristiana hatramin'ny 370 ka hatramin'ny 7telopolo io ndray dia fiainan'ny fiangonana tany Pergamosy. Fiainan'ny fiangonana tany Pergamosy lay tonga niditra tao anatin'ny fiangonana ny fahefana. Io le tenenin'ny tompo amin'ny 20 manao hoe kanefa mananteny amin'ny kely aminao ihany fa misy eo aminao zay mitana ny fampianaran'ny Balama. Dia hita ao anatin'io ilay hoe andiny 7 koa lay hoe mitana mafy ny anarako ianao ary fantatrao zay honinanao de eo amin'ny toerany seza fiandrianan'ny Satana. Io vanim-potoana io 370 ka hatramin'ny 7telopolo eo amin'ny tantaran'ny fiangonana. De io le vanim-potoana zay nanomboka ny tiavan'ny fiangonana fahefana, nanomboka ny fangaron'ny fahefana mpiangonana, ny fahefana ara-panahy sy ny fahefana ara-nofo mihitsy ara. Nanomboka teo amin'ny vanim-potoana io zay ataontsika koa hoe karazan-drazana nanomboka nisy compromission na nisy tsikombakomba teo amin'ny fiangonana sy ny fiarahamonina. Nanomboka amin'ny taona izay io lay tenentsika hoe ny ainan'ny fiangonana tany, ny ainan'ny fiangonana lay toe-panahin'ny eglizy tany Pergamosy. Manomboka tamin'ny 7telopolo kosa satria eo no mifarana antsoina hoe vanim-potoanan'ny antikité. Dia iditra kosa ny 7telopolo iditra ny vanim-potoanan'ny moyen âge hatramin'ny taona 715. Io zany de tsy inona tsy kory fa lay moyen âge. Io le tenen'ny Martin Luther hoe ny fahababoana tany Babilôna, captivité au Luther, tany Babilôna fanondroandray. Io de tsy inona tsy kory fa vanim-potoanan'ny moyen âge zay niainan'ny fiangonana indray ny tantaran'ny kristiana tany Tiatira. Tany Tiatira zay asehon'ny tantaran'ny Tiatira momba ny hoe tantaran'ny Jezebela, tantaran'ny nomeko andro ibebahana izy nefa tsy netiny bebaka amin'ny fijangajangana. 1:2 zany hoe io le vanim-potoanan'ny famaizinan'ny fiangonana nandritra ny vanim-potoanan'ny moyen âge, nandritra ny vanim-potoana tena ny fiangonana de zao ny aina tao anatin'ny tao anatin'ny finonom-poana, tao anatin'ny hamaizina-panahy mihitsy hatramin'ny 715. Fa manomboka amin'ny 715 kosa ka hatramin'ny 515 io ndray de ny fiainan'ny fiangonana tany Sardis. Io le fiainan'ny fiangonana tany Sardis izay tenenin'ny tompo anao hoe fantatro ny asanao, fantatro tsara ny asanao, miambena ka aoreny tsara ny zavatra sisa izay saiko tsy maty, aoreny tsara ny zavatra sisa izay saiko tsy maty. 715 ka hatramin'ny 515 inona io? Vanim-potoanan'ny réforme, vanim-potoanan'ny fantsipivavahana. Zay indray zany io. Zany hoe anelanelan'ny 715 ka hatramin'ny 515 io de tsy inona akory fa ny ainan'ny fiangonana, ny ainantsika zany ny vanim-potoanan'ny Sardis indray zany ny réforme. Ny réforme zany de tsy inona tsy kory fa vanim-potoanan'ny Sardis, ireo mpanoratra ny tantaram-piangonana.
fa manomboka eo amin'ny taona 5,5 indray ka hatramin'ny taona 4,790 5,5,790 ka hatramin'ny 4,790 de niainan'ny fiangonana indray ny tantaran'ny fiangonana tany Philadelphie, vanim-potoanan'ny Philadelphie indray zany io, vanim-potoanan'ny fiangonana tany Philadelphie. Inon'io? Ny fifohazam-panahy, ny fifohazam-panahy. Tadiditsika tsara io manomboka eo zany am'zany iditra tonja fahaseminy folo tsika ny fifohazam-panahy isan-karazany, nahaterahan'ny fikapana-pandefa misionera, nahaterahan'ireo reo ataotsika hoe fifohazam-panahy tamin'ny manerana an'izao tontolo zao tao anatin'ny tokotanin'ny protestantisme, nataon'ny loterana tamin'ny andron'ny Zinzendorf io, na tany Angletera tany amin'ny andron'ny ro Wesley menakavy mirahalahy io, na tany États-Unis io, dia saika tamin'ny vanim-potoanan'ny 5,5,790 ka hatramin'ny 4,790 izay atao hoe niainan'ny fiangonana ny tantaran'ny kristianina tao Philadelphie, ny fifohazam-panahy. Fa manomboka amin'ny 4,790 mandraka ankehitriny kosa indray ntsony hoe vanim-potoana ankehitriny ny fiangonana. Inona io ankehitriny ny fiangonana io? De niainantsika ny tantaran'ny fiangonana tany Laodikia. Inona io? De io le teneniny mpandinika ny tantara hoe io lay fin du temps, na io lay fiafaran'izao tontolo zao. Zany hoe zao tsika miresaka zao zany de zao ho an'ireo mpandinika ny tantaram-piangonana de zao ao anatin'ny tantaran'ny fiangonana tany Laodikia isika. Miaina ny vanim-potoana farany, miaina ny vanim-potoana farantsika zany zao. Efa nandalo avokoa reo tantaran'ny fiangonana rehetra reo, efa nandalo ny tantaran'ny fiangonana tany Efesosy, vanim-potoana apôstôlika nitazonana amin'ny fitiavana voalohany, nandalo ny vanim-potoanan'ny Smirna, natonga ny fangiry firina sy ny fanenjehana mafy, nandalo ny vanim-potoanan'ny Pergamosy izay nireharehan'ny fiangonana natonga azy namiratra tao anatin'ny fiarahamonina tamina sy ny fangarony tamin'ny politika isan-karazany, nandalo ny tantaran'ny fiangonana tany Tiatira izay nisy hama izinana maro samihafa fahateretsaina. Nandalo kosa ny vanim-potoanan'ny Sardis izay tsy inona tsy akory fa ny vanim-potoanan'ny fantsipy-vavahana, ainganenao miambena aoreniny ny zavatra sisa. Nandalo ny vanim-potoanan'ny fifohazam-panahy satria tao aorian'ny fantsipy-vavahana de nisy fotoana natorokoa ny fiangonana, de aveo nandalo ny vanim-potoanan'ny Philadelphie izay ny fifohazam-panahy teto ambonin'ny tany, nahatonga ny filazantsara ho tonga na de tonga taty Madagasikara ary amty amin'ny taona 20,790 ary aty aorianan'izay de niditra ny vanim-potoanan'ny fiandrasana fiavian'ny tompo. Feo ambaravarana ho Jesoa, ino re feo ambaravarana mitsangana mandondona. Raha misy mihaino ny feoko ka mamono varavarana hiditra ao aminy. Ary avako raha jerena amin'ity tantaran'ny fiangonana tany Laodikia ity zany ara vanim-potoana ankehitriny, eo ambaravarana ny tompo, fotoanan'ny andro farany. Inona ny toe-panahin'ny fiangonana ary raha tarafina amin'izany fiangonana tany Laodikia zany am'izao andro farany zao? Zavatra anankiroa na telo. Voalohany de izao, fiangonana tsy mangatsiaka, tsy mafana amin'ny ara-panahy. Zany hoe ny toa ho sanatriva tanin'ny tompo raha tonga am'izao vanim-potoana izao tokoa ny tompo ary de ny ova taniny de zao kristianina na mpino na fiangonana tsy mangatsiaka, tsy mafana. Eo ihany. Toa atao hoe mpino misalasala. Te atao hoe misalasala tsy tena miorina tsara. Fiangonana tsy mangatsiaka, tsy mafana. Fiangonana atonontonony ihany amin'ny asan'Andriamanitra. Tsy tena sahy mandroso nefa tsy miemotra koa. Atao hoe mandroso toa tsy lasa lavitra. Atao hoe miemotra toa mandroso ihany. Fiangonana izay tsy ilazana azy, tsy mafana, tsy mangatsiaka, tsy miemotra, tsy mandroso. Fiangonana, inona ny dikan'izany? Fiangonana tsy azo anteherana. Raha mangatsiaka tokony hitoriana ny filazantsara nefa toa ohatran'ny mahafantatra, toa ohatran'ny kristianina mahalala soratra masina ihany, toa kristianina mba mameno fiangonana ihany, toa kristianina mba mianatra soratra masina ihany, toa kristianina mba mihira sy midera ihany, nefa rehefa tena fitomorona akaiky indray mangatsiaka indray, toa tsy azo ateherana, toa tsy azo ny tompo ateherana, toa tsy samy tory ny filazantsara, tsy mahatsova vavolombelona, tsy mahavita miady amin'ny fahantrana, tsy mahavita miady amin'ny fahalovana, miraitso kombakomba
tomba amy tsy fahamarinana tsy mangatsika tsy mafana. Zay toetra ny fiangonana am'izao andro ankehitriny zao raha tarafina am'ty tantaran'ny Laodikio hoe efa ao anatin'ny fotoanan'ny andro farany. Ary manamarina zany mihitsy Paoly manao hoe any aparany an'ny olona tsy hafana tsy hangatsika ary dia hamita tena izy satria mieritreritra ny tena no mafana izy kay mangatsika. Mieritreritra ny tena no mangatsika izy izy misy hafanana ihany. Fa ny faharoa de zao, ina koa ny toetra ny fiangonana am'izao andro ianantsika izao miandry ny fiavian'ny tompo de zao fiangonana variana amy materiel. Fiangonana variana amy materiel. Hoy ny andininy manao hoe ianao lay miteny manao hoe manan-karena, ianao lay mieritreritra hoe tsy manan-java-mahaory aho, ianao lay mieritreritra manao hoe manana akanjo satria fiangonana tany Laodikio moa resahana ty Laodikio tanàna lehibe izay ty taratasy ty sady nosoratana tany Laodikio nosoratana ho an'ny fiangonana tany Kôlôsia. Fiangonana nanan-karena be tanàna nanan-karena be Laodikio. Ary tao am'zany tanàna Laodikio zany de nisy renirano nandalo, nisy volkany nandalo tradren-drano mafana Gezer any aninon'iny any Nalavorona tahaka zany dia misy rano mafana rehefa le vao mivoaka avy amy tendrombohitra le rano de mafana tsara fa rehefa ery ambanimbany ery de mangatsika velona de eo atenateny ao de matimaty le izy. Ka ny ankabeazan'ny olona de na ny olona mamonjy an'le mangatsika be ery ambany ery mihitsy na ny olona mandeha mitsena an'le rano mafana be ery fa tsy tian'ny olona ilay eo atenatena ny matimaty io. Zay ny mahatonga an'io teny io hoe azon'ny fiangonana tany Laodikio tsara ny dikan'le teny hoe tsy mangatsika tsy mafana fa tsy tian'ny olona lay eo anelanelany eo. Fa ny ankabeazan'ny torista tany Laodikio de zao na izy mitsena an'le mafana be fa mivoaka ery tendrombohitra na izy miandry an'le mangatsika be fery ambany ery. De tahaka zany koa fiangonana tao Laodikio de fiangonana nanan-karena be. Tao nisy école de médecine, nisy fitsaboana maso tam'izany fotoana zany de nisy karazana vato zay tao zay kikisana de hitsaboana an'ireny maso zay ataontsika hoe misy mivoaka tay-maso reny dia nisy fanafody maso tao Laodikio. Zay mahatonga le teny avia tsy fantatrao fa ianao le jamba avia ianao fa omeko fanafody maso ianao. Tao koa nisy fanivanana volamena tao Laodikio tanàna ny volamena tsy tahaka ny fiangonana tany Sardisina tahaka zany hoe fiangonana be vato fotsy vatosoa indray fa izao fiangonana be tanàna be volamena be Laodikio. Zay mahatonga an'io hoe nanan-karena izy nga vitan'izany ihany nanana toerana fanaovana lamba fandomana an'ireny le lamba mihaja be lopo ataontsika hoe lopotra hoy ny filazantsika azy lamba volomparasy zay nalaza be mihitsy dia nalaza be tao Laodikio zany fahazazany karazana lafo lamba lafo vidy zany. Reo teny rehetra reo dia fantatry ny fiangonana tany Laodikio tsara. Tointsika manao hoe inona ny itarafana ny fiangonana ankehitriny? Fiangonana izay indraindray mitoky amin'ny harena, variana amin'ny materiel. Ary rehefa sendra makany amin'ny fiangonana makany any Europe ianao indraindray na any Etats-Unis de zao mijery trano fiangonana dia lay fiangonana dia mety indraindray kely fa ny parking n'ilay fiangonana ngeza be de ngeza be feno fiarakodia tsara tarehy. Tsy hoe ratsy akory le manan-karena zanatry ny vava tsara ny manan-karena misy ohatr'izany ve fa izao lay mitoky ny harena tahaka ny tao fiangonana tao mponina tao Laodikio lasa materialista lasa variana amin'ny materiel. Zany ny fiangonana am'izao andro farany zao, fiangonana variana amin'ny materiel, variana amin'ny rendrarendra. Ary ny toetra ny fiangonana fahatelo zay aseho am'ty fiangonana tany Laodikio ty de zao hotsika atao hoe sady tsy mangatsika ny tsy mafana izy faharoa materialista izy lasa variana amin'ny rendrarendra n'izao tontolo zao izy ka mandrefy ny finiam-panahy amin'ny materiel hoe matoa mandroso ny fiangonana zao be tsara ny materiel. Fa ny fahatelo de zao fiangonana izay ny toetran'ilay fiangonana de zao matoky tena loatra. Mihevitra izy fa izy lay tsy mitanjaka mety, mihevitra izy fa izy lay tsara, mihevitra izy fa izy lay mety. Lasa fiangonana mandoka tena. Zany ny fiainam-pino am'izao be de be raha-tanin'ny kristianina tahaka zany. Rehefa jerevanao kristianina mandoka tena.
andoka tena ao anatin'ny fiarahamonina de matoky tena de tsy mety mandray zava-baovao intsony, tsy mety mandray tsy mandray ny filazantsara intsony, tsy mety mandiny tena intsony, tsy mety mamantatra ny tena intsony, tsy mety mibebaka intsony satria matoky tena satria mihevitra fa efa tratra ny tanjona, efa tratra ny fikasana rehetra. Ry havako malala, o Jesoa am'izao andro farany zao, ry fiangonana ny Laodikia, ry mpino am'izao andro ankehitriny zao, indro mitsangana eo ambaravarana ankamanon-doana, efa eo ambaravarana ny tompo, efa tsy lavitra ny tompo, efa nandalo avokoa ny tantaran'ny fiangonana rehetra, efa eo ambaravarany Jesoa. De mitodika amin'ny mpino tsirairay avy izy, miteny izy manao hoe za misy mihaino ny feoko ka mamono varavarana, mitaona antsika zany hibebaka, mitaona antsika tsiray avy izy hibebaka Jesoa eto, hiala am'ty fangatsiahany ty ka ho tena mafana, hiala am'ty toetra matimaty ity ka ho tena mafana mba ho azony Jesoa ianterana, ary hiala am'ty toetra zay mahatoky ny arenany zao tontolo zao ty, mahatoky ny arenany zao tontolo zao, mahatoky fa mihevitra fa satria manana an'izao na manana fahaizana mampahalalana na manana fa mirapiratana zay, fa mirapiratana zao tontolo zao, efa eo ambaravarany Jesoa. Zava-poana ny zavatra rehetra ananantsika raha tsy manana an Jesoa tsika. Fa ny fahatelo de zao, tao amin' Jesoa tsika hibebaka ry havako, hiala am'ty fanamarena tena, fahatokisa-tena tafahoatra, fiheverana ny tena ho tsara mandrakariva noho ny hafa, fiheverana ny tena ho mendrika sy marina hoe ny tompona hoe tsy fantatrao mihitsy ve fa ianao lay ory, ianao ange tsy manana na inona na inona, tsy fantatrao ange ianao lay jamby, ianao lay mitanjaka, tsy fantatrao mihitsy ianao mihevitra ny tenanao ho lay tena tanteraka Jesikana, nefa tsy fantatrao fa ianao lay ory indrindra. Ry havako malala, am'ty mofinaina voalahatra androany ty ara de toko ho atsika am'izao andro farany zao, Jesoa tsy aisa fa eo ambaravarany fontsika, Jesoa tsy aisa fa mbola miala nenina, mbola mandodona eo ambaravarany fon'ny mpino, mbola eo ambaravarany fon'ny mpino, miandry ny fiavin'ny tompo am'izao andro vanim-potoana farany zao, mitsangana eo ambaravarana ankamanon-doana, tsy mipetraka fa mitsangana, dikany hoe mitsangana de zao, vonona ny hiditra, tsy manana fitsarana mialoha mihitsy Jesoa ka mitemana hoe tsy ampidi- nga io zao ampiditra ao am-pony akory, nga io zao anao an'izao, fa Jesoa vonona eo ambaravarany fontsika, eo ambaravarany fiainatsika, mitsangana eo ambaravarany ary mandondona, tsy manana priori mihitsy Jesoa, tsy manana préjugé Jesoa, tsy manana fitsarana mialoha Jesoa, tsy manana na inona Jesoa ka mieritreritra hoe sao tsy ho voainao varavaran'ny fonao, fa Jesoa de resy lahatra fa ho voainao io varavaran'ny fonao io. Jesoa de resy matoa mitsangana eo ambaravaranao Jesoa de zao mino izy fa ho voanao io varavaran'ny fonao io, mino izy fa ampandroso azy ao am-ponao izay mahatonga azy mitsangana eo ambaravarana. Afaka malala vanim-potoanan'ny iverenan'ny fitokisany Jesoa aminao zao andro farany zao de voainy varavaran'ny fonao, voay. Fa rehefa voainao zany de hoe ny tompo anao hoe raha misy miaino ny feoko ka mamono varavarana, aza variana ary, aza variana mirendrarendra n'izao fiainana izao aza variana amin'ny fangatsiaham-pony zao tontolo zao, fa enoy ny bitsiky ny tompo hoe efa mitsangana eo ambaravarana, te hiditra ao am-potsika Jesoa, te hiaro amy-sakafo, ny dikany hoe miaro amy-sakafo de zao, te hiompim-piainana amitsika, te hizara fiainana sy fiadanana amitsika. Jesoa hiditra ao amy fiainantsika tsy anterisetra, Jesoa miditra ao amy fiainantsika tsy amin'ny amparesy atsika, fa Jesoa miditra ao amy fiainantsika hitondra fiainam-baovao. Ravako malala vanim-potoanan'ny andro farany sika, engany orenao zao tenin'ny tompo zao miteny amy andiny faharoapolo hoe indro efa mitsangana ao am-baravaranao Jesoa ka mandondona, hosokafanao aneny fonao, hidira ny fahasoavan'ny tompo, hosokafanao aneny fonao, hidira ny fitahin'ny tompo ary ho ao aminao izy. Ivavaky sika, tompo amy sotranao zahay fa
amin'izao vanim-potoana farany araka ny teninao zao de miala nenina ianao. De hiditra ao amin'ny fiainanay. Te hampialanay amin'ny fangatsiahana. Te hampialanay amin'ny fiainana eo ihany amin'ny ara-panahy. Te hampialanay amin'ny fiainana matoky tena ho tsara mandrakariva. Te hampialanay koa amin'ny fieritreretana ny materiel sy ny hita maso ihany. Tompo mamindrafo aminay. Indro fefa mitsangana eo am-baravarana anao de midira ao amin'ny fiainanay Tompo. Midira ao am-ponay. Amin'izao faran'ny herinandro zao de misaotra anao zahay. Fa mbola manome toky ianao fa miala nenina ary te hiditra hanadio anay, hamelona sy hikarakarana. De tahio Jesoa ny herinandronay vaovao zay manomboka rahampitso. Tahio ny tanindrazanay mahatsiaro manokana ireo maritiora. Fantatray fa mitsangana eo am-baravaran'ny fon'ny malagasy rehetra ianao anio. Te hiditra ao am-pon'ny malagasy rehetra ianao anio. Te hamelona sy hikarakara ny malagasy rehetra ianao anio. De sokafo ny fonay Tompo. Hidiran'ny fitiavanao sy ny famindramponao. Aza velanao hanamafy ny fonay tahaka ny tao miriby izahay fa diovo ny fonay hanjary fonofo hanjakan'ny fiainana. Saotra Jesoa fa toko anay ianao de ataovy mafana fo miankina aminao mandrakariva izahay. Saotra Jesoa. Amen.